Mahakasika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay efa misy mpandrarara toe-karenina vonona hiala-hiasa amin'ny ministera misahana ny filaminana anatiny amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fametrahana caméra de surveillance eto Antananarivo. Tetikasa izay kasaina atomboka Atsoatsi moa izy ity. Miisa arivo ireo caméra de surveillance apetraka amin'ny toerana maro eto Antananarivo Atsoatsi entina miady amin'ny asanjolama. Efa naneho fahavononana hiara-hiasa amin'ny polisym-pirenena amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity ny mpandraharaha ara-toe-karena iray araka nambara ny contrôleur général de police Arsène Rakotondrazaka ministra filaminana anatiny androany. Efa misy ny formation hisy ny formation atoato ary hisy koa ny toerana hametrahana azy fa araka le izy moa mba opérationnel koa zany toerana io dia tsy maintsy moa commissariat central ao no atao local anankiray lehibe ahafahana mametraka an'izay fitaovana vaovao zay. Ao anatin'izay ady amin'ny asanjolahy izay ihany dia nametraka fanamby amin'ny amongorana ny asanjolahy sy ny fanatrarana ireo jolahy-mpanao fanafihana amin'ny tambasy ny polisym-pirenena. Paikady vaovao napetraka ny fiarahan'ny polisym-pirenena miasa amin'ireo voamera misahana ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny Vokotany. Tatoato zany na dia maro aza ny hetsika nataon'ny polisym-pirenena na dia nisy ihany koa ary ny fanadivenana ny isan'ny polisy indrindra miasa eto Antananarivo dia mbola nisy le ino moa izy ty ataky maromaro tamin'ny toerana vitsivitsy ihany koa teto amin'ny tanàna Antananarivo. Ka ireny dia efa misy zany ny fivoriana natao hanesiketsehana ny polisy rehetrarehetra na any amin'ny commissariat zany na amin'ny commissariat central na any amin'ny force d'intervention indrindra moa mba ny ato amin'ny niveau ministère fa misy zany fandraisana ndraikitra amin'ny fanadivenana ny renseignement hisy koa ny fandraisana ndraikitra amin'ny tena fidinana atoerana fidinana fanaraha-maso akaiky ny toerana hita fa hoe lieu stratégie à lieu sensible zany izay tena hipetrapetrahany jolahy mpanao ataky ireo. Ankoatr'ireo mitoy ny fanentanana ny sarambabem-bahoaka ataon'ny polisym-pirenena amin'ny tokony antsoina ny laharana 470 raha misy tranga miampy eny anivon'ny fiarahamonina mba hanafainganana ny fandraisana andraikitra. Amokatra fandaharana alefa amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-pempanjakana ihany koa ny ministera misahana filaminana anatiny anetanana ny olom-pirenena sy ireo mpamily amin'ny tokony hanajana ny lalana mifehy fifamoivozana mba ampianana ny trangana loza-pifamoivozana sy ampianana ihany koa ny fitohanana ny fiarakodia eto Andrenivohitra.